Totosan'ny tanjona lokendrena raha ny taona 2014 eo amin'ny sehatry ny sosialy ho an'ny groupe Bertin izay diso fantatry ny maro amin'ny fanohanana sehatry ny fanatanjahantena, ny sehatra politika ary indrindra koa ny sosialy mbahoaka. Nitondra fanazavana mikasika ireo zava-bita nandritra ny taona Andriamatoa Bertin Erandriamiaingo ary nanambara sady koa ny fanantenany amin'ireo asa fanasoavana nataony fanampiana ny mpiarabelona aminy. Ny tenako dia anisan'ny manentana hoa ary mampiseho hoe endrika anankiray hoe inona no ahafahana mifampijery sy mifanampy dia ny sosialy aloha resako meloa hoe ireo olona sahirana na beantitra na ataoko hoe mety olona misy hetsika nataony zareo amin'ny ataoko hoe association ohatr'izay eny amin'ny fokotany na commune dia miezaka ny groupe Bertin rehefa amin'ny fanampiny izay dia manoana ny groupe Bertin tohizany zany na hatrany ataoko hoe hatrany amin'ny faritra rehetra na amin'ny fiangonana mihitsy ary misy mangataka an'izany dia mifanohana izahay ireny. Zay ilay izy raha amin'ny resaka sosialy zany amin'ny ankapobeny. Fa etamiko eto dia manohana ny tenako hoe ho an'ny BTP reny tompona ndraiky tsy hisatokajiny reny na ataoko hoe reny ouvrier na ataoko hoe cadre reny dia mba misy serasera azo zareo atao misy formation amin'ny BTP zany azo eritreretana any azo anampina n'ireny tanora sy cadre reny raha ohatra ka anao ka resaka spécialisation na professionnalisation zareo amin'ny setra izay efa nanao zareo tsaikefa. Afaka manantona ny Bertin Erandriamiaingo izy eo amin'ny setra ny BTP ahafahana mifanolo lalana resaka stage na resaka hoe toromarika na ataoko hoe fanabeazana an'ireny tanora reny mba hiditra amin'ny sehatry ny asa afaka mifanampy zany isika amin'izay sehatry zay. Zay ny teneniko hoe ny groupe Bertin dia misandrahaka ary misahana zavatra maro tsisy mamenatra fa hoe fanampiana ny vahoaka malagasy ny tena tanjona fanampiana ny ataoko hoe amin'ny endriny mety hoe mahasoa an'ilay olona